Andriamatoa Mananjoelina Ranayfson mitondra ny larana faharoa ao anatin'ny bileta tokana no natolotry ny antoko-timma ho candidat ben'ny tanàna ao amin'ny commune Manandrina. Ny fahalan'ny candidat sy ny mpanolontsaina miaraka aminy no ahafahana mampandroso ny commune ao Manandrina hoy ny filompanorona ny antoko raha niatrika sy nanotrina azy nandritra ny fampelezan-kevitra izay nataony. Tena mendrandra de mendrandra izy reo raha ohatra ka hoe mba ampiny izy amin'ny masomboly amin'ny zezika mba ampitomboly ny vokatra izay vokariny ary hanatsarany zavatra ataony. Dia misy mpivarotra koa ty izy mpanao asa tanana taza koa daholo olon'ireo. Reo zany tokony jerevana manokana dia araka ilay andresahany telo hoe reto ankizy reto amin'ny resaka fampianarana ny fahasalamana. Betsaka mihitsy ny ao am-pony ao tero zavatra zokomanana fa nena mino aho fa manana tokoa izy ho zaraina aminareo. Zany fanana zany tsy hoe vola fa fananana fitiavana, fananana fiaraha-miasa. Be da be zokomanana e, raha mizatra ilainareo dia makanesa zokomanana. Fidio ny lalana faharoa misy any zokomanana. Nanamafy ny candidat Mananjoelina fa ny fanatsarana sy ny fanampina ny tantsano tena fototry ny fampandrosoana ity commune Manandrina ity. Ny fanampina ireo tantsano ireo zany hoe misy ny fanampina ara-teknika, misy ihany koa fanampina amin'ny resaka masomboly, misy ny efa nataonay resaka fanaovana tohadrano zany. Dia ny manaraka zany ary ny rano madio fisotro, rano madio fisotro ety aminay dia misy ny jirama, dia misy ihany koa ny any amin'ny faratsinanana izay misy rano natao karatasy tamin'ny atao hoe 5 sim. Ireny rehetra ireny dia tsy maintsy ataonay ho ara-dalàna satria ny tenanay dia teknisian avy eo amin'ny jirama ary mafy tsara zany resaka zany dia fantatsika ny fahasarotana amin'ny resaka jiro. Misy ny jiro izay tena atao hoe misy ny jiro tsy ampy ny tension dia reny anjarany eo amin'ny tanàna misy mikarakara ny hoe ahoana ny fomba akapakarana ny tension amin'ny jirama. Ary misy ireo tena mbola tsy misy jiro dia tena tsy maintsy eritreretina ny hikarakana izay. Asan'ny ben'ny tanàna moa zany mikarakara izay. Teknisiany ny Mananjoelina ary manana traikefa ihany koa amin'ny sehatry ny fitantanana. Matoky azy sy ireo mpanolontsaina miaraka aminy aho hoy ny Filomarika Ravalomanana satria sady mahay izy no mahalala ary mahavita. Ny anetaonako antsika vahoaka amin'ny Manandrina dia tsotra ihany. Raha nisy olona nahavita zavatra betsaka teto amin'ity firenena ity dia président Marika Ravalomanana zay. Ary matoa izy tonga eto amin'ny commune Manandrina izay anoana sy ampandany ny candidatsika Zokona Mananjoelina dia fitiavan'ny vahoaka malagasy, fitiavan'ny vahoakana Manandrina sy Avaradrano satria tiany ampitaina amin'ny Andriamatoa ben'ny tanàna Manandrina ny fampandrosoana tiany atao eto amin'ity commune Manandrina ity. Izany hoe tsy hanosy botanina antsika président, tsy hanolo baty mafalatsika izy fa kosa manetana antsika hividy lana faharoa amin'ny fafito amby roapolo ny volana novambra ho avy zao hividy an'lana faharoa raha Mananjoelina hividy an'lana faharoa ny mpanolontsaina.